etry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy etry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy amen afaka mahazo nytoerantsika isika tsiraray avy a raha sikanabavy nisy olona iray ao anaty vavaka izy dia manitra ao miasa amin'ny fiainako ianao jesosy hoe miasa amin'ny fiainako ianao tapokeo dia nisy lehilahy nanjelanjelatra be nijoko teo anoloany dia efa nijoro le lehilahy dia tao anatina zavatra manjelanjelatra be sady nanjelanjelatra be dia taitra le lehilahy mivavaka dia hoy ilay niseho taminy hoe mandolia ianao dia miankofa amiko dia nijereny le lehilahy tsara izy le lehilahy nivavaka dia nanontany le lehilahy izy ianao dia namaly le niseho taminy hoe zany Jesosy ozy izy fa mandolia ianao dia hoy le lehilahy mivavaka tena Jesosy ve ianao akamakontsika zao ka vao misy mipotraka hoe miteny hoe Jesosy tonga dia alleluia alleluia paster intsoa seho tamiko ny tompo seho tamiko ny tompo fa ny lehilahy ty dia ozy izy raha tena Jesosy ianao ozy izy dia porifoy amiko dia hainao ny nataon'ilay niseho teo aminy tsotra ny nataony naseho n'ohatr' izao ny tanany ny alalàna fa Jesosy nisy diana fantsika rehefa niseho tamin'ny mpianatra koa Jesosy dia nalalan'ny mpianatra fa tena Jesosy io dia ny tanany nisy diana raha tsorona kalasaka nabavy dia ao amin'ny tontolo ara-panahy Jesosy efa hita misy diany ny tanany ho fahatserovana zavatra ara-panahy goavana zay nataony zavatra goavana zay nataony teo ambony azy fijaliana betsaka ny olona mivavaka ankehitriny fa miaina zavatra tsy tokony hiaina intsony satria efa mividiny Jesosy efa netiny Jesosy le izy mila mahatsiaro tsika efa ninona netin'ny tompo sy navelan'ny tranga tamin'ny tompo tamin'ny lalan'ny azo fijaliana dia misy dikany ara-panahy avokoa raha ny satroana tsero izy dia misy dikany raha fetahana izy nisy dikany raha nroraina izy nisy dikany raha natao tsinitsinina izy nisy dikany raha nasaina nitondra ny azo fijaliana izy nisy dikany raha ohatra ka n'le fonina ny lany voany misy dikany mazava ho azy raha ny kapohana izy misy dikany raha ny fantsihana koa zany izy misy dikany inona le dikany ary ijery zavatra vitsivitsy sika satria 7 nisany a mino fa tsy ho vitatsika androany misy zavatra manokana kalasaka nabavy efa netiny Jesosy teo ambony azo fijaliana matona naika izy hoe no fantsihina ny tanany Matteo 7:7 ka hatramin'ny 7. Matteo 7:7 hatramin'ny 7. Ary no niala teo Jesosy dia niditra tao amin'ny sinagoga ary indro nisy lehilahy maty tanana teo nanina hono le lehilahy ary ny olona nanontany azy hoe mety fa ny mahasitrana amin'ny sabata mba hiampangany azy ary hoy Jesosy taminy iza moa no olona amanareo raha manana ondry anankiray ka nilatsaka ny akady amin'ny sabata no tsy handray azy sy hampakatra azy ary tsy mihoatra lavitra noho ny ondry va ny olona ko amin'izany dia mety manao soa amin'ny sabata dia hoy izy tamin'ny raha lehilahy ainjiro ny tananao dia nahinjiny ka sitrana ho tahaka ny anankiray androany eto amin'ity toerana ity misy tanan'olona ho sitrana ao amin'ny tontolo ara-panahy ao hiverina mikeriny amin'ny anaran'i Jesosy ao amin'ny tontolo ara-panahy ao misy lehilahy ty izay mpivavaka tena mpivavaka mandeha mivavaka ao amin'ny sinagoga izy any amin'ny filazantsara hafa dia hoe amin'ny teny anglisy izy dia manazava hoe dia tonga mivavaka indray le lehilahy zany hoe tena fanaon'io lehilahy io mihitsy mandeha mivavaka fa rehefa tonga any am-piangonana izy dia izy maty ny tanany
be deaibe ny olona ao anatina fiangonana zay akajerenao tsotra ohatr'izao izy tsy manino tsy maninona fa amin'ny tontolo ara-panao a maty ny tanany manana olana izy ao amin'ny tontolo ara-panao misy zavatra mbola tsy niverina momba azy ao amin'ny tontolo ara-panao ary io ny loharan'ny olana be deaibe sy loharan'ny zavatra be deaibe eo amin'ny fiainana tena loharanina zavatra be deaibe problemana fiainana ray manontolo rasikana-bavy rehefa tsy afaka miasa tokoa ny olona dia inona daholo ny zavatra mitranga aminy rehefa maty ny tanany tsy afaka miasa izy lasa manomboka miaina ny fahavokarana ao amin'ny fiainany lasa manomboka memahanitra izy lasa miankina aman'olona izy zany zavatra mitranga daholo betsaka ny kristiana ankehitriny lasa miankina aman'olona betsaka ny kristiana amin'izao vaninandro lasa miaina ny vokatra eo amin'ny fiainany amintsika dia hoe aka mimafy eny le fiainany ka lasaka nabavy eo ao anatin'ny fiainana mafy mihitsy ny tokony havahany zanak'Andriamanitra no le fahasoavambe eo amin'ny fiainany ka lasaka nabavy misy fahasoavambe eo amin'ny fiainanao dia ao anatin'le fiainana mafy iny ny olona miletika fa ianao kosa tokony misandratra ianao tokony mahatsangan-javatra ianao tokony mahavita zavatra ny olona resy ianao mandresy ao anatin'le olona resy iny daholo gaga ny olona hoe fa maninona le raiky ty tsy mety resy satria ianao hafa mihitsy ao anatin'izao vaninandro zao mba mitenena amin'ny akaikinao hoe isika hoe hafa mihitsy ka tokony izy ao anatin'izao vaninandro zao hoe rahalasaka nabavy amin'izao vaninandro na kamarony fiangonana mampianatra hoe miafy ianao ao anatin'izao mila mahataty ianao lalany azo fijaliana ozy izy dia mila hoentinao ianao dia mila mijaly tahaka ny jaliany tompo ifonako amintsika tsiraray avy raha mila mijaly tahaka ny jaliany tompo ianao dia mampalahelo very fotsiny zany ny jaliany ary raha tena te handeha zay lalana nalehan'ny tompo ianao tsotra be tonga dia ho mandeha zao ny azo fijaliana mononanao rehefa tonga ny 3 taona dia atolory ianao iantony ambony azo fijaliana satria manino matoa Kristy mitondra zavatra dia mba hahatonga anao tsy hitondra nahazotsony matoa Kristy manaiky hiafy amina zavatra maro dia mba hahatonga anao hiaina fiainana be deaibe fiainam-pandreseny fiainam-pahombiazana fiainana misy fitahiana ahatonga antsika tsararay avy ahatonga antsika amirapiratany voninahitr'Andriamanitra ifonako raha lasaka nabavy tsisy voninahitr'Andriamanitra hita raha tsy miova mihitsy ny BMW anao tsisy voninahitr'Andriamanitra hita raha tonga any aminao isika ka vary sosoa azon'ny pirnitseriana no sakafonao isan'andro tsisy voninahitr'Andriamanitra hita raha isaky ny mahitanao ny olona dia hoe tena ty zao kanga le mpivavaka satria manino vao mahitanao ny olona dia mahita n'le Kristy niantsona teo ambony hazo fijaliana ny tokony ho izy ka lasaka nabavy vao mahitanao ny olona dia mahita ny Abrahama hoe ohatr'izao zany le miaraka amin'Andriamanitra mahita ny Joba hoe ohatr'izao zany le olona tena miaraka amin'Andriamanitra mahita ny Davida hoe zao le izy zao za zany dia manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fotoana fisandratanao zao fotoana andresenao zao fotoana hitahinanao zao fotoana andehananao amin'ny kery zao fotoana ny fiainana feno voninahitra zao za tsy milaza hoe tsy andalo ady andalo ny ady fa mandresy teneny eo akaikinao mandalo ny ady hoe fa mandresy ary na mandalo ady ary kristianina mandalo ady zany mbola misarimy ry malala atao fifaliana avokoa izy izy raha hiaran'ny fizahn-toetra samihafa ianao zany hoe na mitranga ary ny fizahn-toetra sy ny sisa ianao tsy marikivy misy mpino raha voahitany hoe dia ohatrany hoe natao batisa tamin'ny vinaigitra za zany tena te hilaza amintsika tsiraray avy vaninandro hanarenana zavatra be deaibe zao ndao arenana ny zavatra be deaibe Kristy mato antsika mba havelona antsika
Ary tsy hoe velona ihany fa tsipozipozy fa velona sady feno voninahitr'Andriamanitra. Teneny hoe velona sady miaina voninahitr'Andriamanitra hoe dian'izao sahady dia manonona ako Andriamanitra ne anomeanao lalam-pitahiny. Andriamanitra ne anasoanao amin'ny fanasoavany zanany. Andriamanitra ne hitanao amin'ny fomba fitahiny mahagaga amin'ny anaran'i Jesosy. Ataovy amenina mafy be zany. Ao amin'ny tontolo ara-panahy inona ary ny dikan'ny tanana? Hojerentsika tsiraray avy le izy mba hahafahantsika hivavaka rehefa avy eo. Ary izay vitantsika ihany aloha no entsika mbavaka. Raha vao amin'ny tontolo ara-panahy dia inona ny dikany hoe tanana? Teny keno akaikinao hoe inona ny dikan'ny tanana raha vao amin'ny tontolo ara-panahy hoe? Ny voalohany indrindra ka lasakana-bavy ny tanana dia midika hoe identité sy autorité. Identité sy autorité. Maizy azy sy fahefana. Betsaka ny kristianina ka lasakana-bavy marary tanana. Marary izy amin'ny identité ary marary izy amin'ny autorité. Niniko nampiarahana ireo zavatra anankiroa ireo satria ny identité anao le maizy anao miaraka amin'Andriamanitra mihitsy no mifamatotra amin'ny fahefana ara-panahy ananao. Mampalahelo ka lasakana-bavy amin'izao vaninandro zao misy kristianina matahotra devoly. Za tsy miteny hoe atao tsinitsinina ny devoly. Ary za tena manasa anao aza manao tsinitsinina anazy. Mampianatra anao aza manao tsinitsinina azy. Tadidio fa rehefa nivory ny zanak'Andriamanitra dia tonga teo koa i Satana. Tsy afaka manasa lamba mihitsy fa le tamin'ny pasteur anteny teo misy poinet an'olona sitrany eto dia nitsapaiko le izy afaka mifanaintaina nefa le afaka efa afriny io narary efa antaona maro any efa voany ty taona maro efa antaona maro dia tsy afaka zany zavatra taona taona maro tandroany ny afahan'Andriamanitra. Zokiko ao vavolombelona mahita tsara fa tsy afaka manasa. Ry zokony magana ve zany teneny zany ndao tsika hiteka mafy be aokenao atena miorakoray ianao amin'ny fahagagan'ny olona dia mba azy nemakoa ianao manaraka. Za zany le nitenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe misy marary poinet any. Ty tanako ty zany vao tamin'ny maraina misy zavatra tsy fantatra inona nandona anazy teto amin'ny poinet-ako teto dia sitrany izy dia ty tanako ilany ty zay zany manjaitra ny asako dia isaky mahazo zaitra dia mihintsitra be foana izy ty marary be. Zao izy nefa ny atao ariana mivavaka dia afaka fotro afaka manapirofo afa ty tsy afaka fanasiranana inona mo androany fa afaka manokana ho an'inona mo androany ho antsika mpijery televisiona rehetra zay mino vagagana ho anao fa manasa anao tongava vavaka manokana ho an'ny tanana eto amin'ny roxy an-tanana reny isaky ny alahaderiva amin'ny vavaka ho anao zahay fa misy vagagana ho an'Andriamanitra tsy amin'ny aranofo ihany fa hatramin'ny asany ray manontolo zany no sitrana noho izao hatramin'ny asany ho tahinana enao amin'ny anarany.